Flies in Madagascar. Manaraka atsika amin'ny fahasoavana. Be bless.
Lebele Jehovah tupuma. Le miaya no. Le mananga no. Le manana waptara wana. Sikayira. Hallelujah, hallelujah. Oh, then it's not even wrong. It's not right now. To get to Zaima, my fufton went tonight. Yanku for the message of food night and another no mass. Zerian Fune, Zerium Nala Nieta Yetan Tireya. Hallelujah, hallelujah. Misota Tupo. I'm finding there no one it's ready. I'm not sure no one day. He's a king stone, he's a king killed the man and a zavata for vow. Man and Zara for 10 for 4 na say. Lusuran Rekumena Kaka Sota no what to Pala. Lusuran Rekumena Kaka. Louis Luva Uva Aviananda. Nitra, Aviananda, Nitra. Dat ze keer die laatste weer voor woest. Van de mas, ze miasam te tweede. Ze hebben ouwe na te nou. Jeets kan er miasam of te zo. Halleluja. Jike no tena yeta yeta na tantera ka ilaza we. Lusura krijg kumbena ka. Lusura try to make a car. Let deal will for fountain. Arisanando za nyumba uva tupo. Bamba Andresia. Bamba Heria.
manana fo vetsika rehetra hoe ny ambony dia ianao mahafantatra hoe ianao ve ambony dia tokony hihety eo mason'Andriamanitra ianao. Ny ambony tsy maintsy mihety, zaho tsy maintsy mihety, tsy maintsy mihety momba anao mba hisandratanao, fa ianao kosa asandatra ianao misandrata tompo malalona. Manjesiana
tsy maintsy mihetra nyeriretra depotika itinao ny fandraisenao misaotra tompony amin'ny fandresena indray amin'ny androany ity mandresy zay sady manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalanao amin'ny alalan'ny teninao amin'ny alalan'ny fahalalana tsara zay ho raisina indray androany tompo taio ny olonao zay manatrika n'ity fotoana ity vangio nisy ambatan'olona fanamasinao aroka hoisy osotra mahagaga avy any an-danitra hitoetra indray ao anatinay aoka tompo androany ny herin'ny révélation anova tantaram-piainan'olona maro ary aoka fanamasinao hivadika fijoroana vavolombelona ho azy ny fahatongavana eto androany averineo anao tompony voninahitra fankasitrahana mandrakizay ampianaro zay fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mahazo toerana isika rehetra alleluia mba sivokopakopa tanana ho an'le olona akaikinao teneno hoe faly za mahitanao amen misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika ny amin'ny fahafahatsika mivavaka eto indray satria fitahian'Andriamanitra mbola ahafahatsika miangona eto misaotra ny tompo ihany koa ny amin'ny fahafahatsika manomboka ny tragnom-piangonantsika vaovao ary amin'le méga église mba sivotia tanana mafy ho an'ny tompo saorana an'Andriamanitra zay magnome antsika tolotsaina magnome antsika fahafahana manao anio no ny herin'ny fahasoavana amen ary misaotra ihany koa ho antsika rehetra tonga tagny no maly betsaka amintsika ny tonga tagny maly niaran'ny fagnome tagnana izy moa zany dia ho averintsika ihany koa amin'ny asabotsy mba manentana antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka satria tsy fidiany agnatavan'olona ny fagnamboaram-piangonana na izy ianao na vehivavy na lehilahy na mpanambola na antonontonony na tahina be na tahina kelikely tongava fa afaka manao ny asan'ny tompo isika rehetra amen na ny fibatanao parpaing anankiray fotsiny raha efa voasoratra any an-danitra dia ny fandanina tadiavintsika ao anatin'io fagnamboarana tragno io zany mitentiny eo amin'ny 5 milliards FMG angatatsika mafiambavaka mba ho vita amen hatreto zany tsika dia mandeha ampinoana finoatsika ny tegna magnamboatra ny tragno satria Andriamanitra miasa ao anatin'izay mino ka entanina ho atsika zanaka rehetra indrindra anao zay mba matsiaro mba migoka fahasoavana amin'ity iraka misy atsika tia mba toania fa mila ny fanoagnanao zao ny asan'ny tompo mila fasika atsika ao mila vato mila ciment mila fer mila planche mila fantsika mila vola amen izay azo ny tagnanao atao ataovy fa raisina mpitiavana dia misy compte vola koa zany afaka andefasanao anazy mivantana amin'ny numéro ny pasteur David dia ny 034 43 858 15 034 43 858 15 afaka tonga dia alefanao amin'igny raha resy lahatra ianao ka natsiaro tsisy naniritiry 034 43 858 15 tena mila vola ny asan'ny tompo tena entanina antsika rehetrarehetra zay mba matsiaro kasihin'ny tompo amin'izany mba samby anao azo atao tsara za teo magnome na ciment gony raika mba vitanao dia fa mety zany ary raisiny ampitiavana mety manana camionnette koa anao afaka magnatitra fasika atero soamantsara fa tsy maintsy tongany ao moa no mety hoe hividy vato afaka atao daholo zany rehetrarehetra zany ezahantsika zany amin'ny rano ambony io mba tafapetraka daholo ny poto rehetrarehetra amen dia manantena ny fanoagnanao dia ho za tamin'ny deuxième culte teo hoe aza mpaherezana fotsiny ao paster fa toagno betsaka miteny mahereza dada fa vitanao io raha mahereza zany tsy mahavita an'io fa mila mifanoana mila anjara borika avy aminao ilaina ny mivavaka fa ilaina koa anao le mba magnome dia ho anao zany zay mba afaka magnome sandry rehefa sabotsy tongava fa agny tsika mba miara-miasa miaraka manao ny fagnamboarana fiangonana isaky ny sabotsy maraina amin'ny 7 zany ny fanaovantsika ny asa tagna maro any amin'le toerana dia anao zany raha ohatra tsy mbola mahita an'le toerana mba agnotan'io le mba efa mahita betsaka amintsika reo nefa mahita
dia afaka atoroko anao, afaka antsoinao koa ny numéro téléphone-nako teo igny, dia atorotoroko anao hoe amin'ny toerana karan'izao hoe ary dia tonga akagny foagna anao. Amen na? Alléluia. Minonao fa ho vita io hoe. Ary tena entaniko anao ndao hifagnometagnana, ndao tena hifanohana fa vitatsika io. Alléluia. Zay ny hoe lafa iresaka aminao ndray ny tompony amin'ny hoe ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Mila mino ny fahasoavan'Andriamanitra ianao. Mila ekenao ny fisiny zany herin'ny fahasoavana zany eo amin'ny fiainanao. Indrindra raha vao manompo an'Andriamanitra, io ny zavatra tena iaignana. Manaova fotsiny ianao kajikajy, fa raha ny fidiram-bolanao tsy tokony mahavelona anao. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia velona ianao. Raha ny vidin'ny zavatra eny bazary amin'izao miakatra isan'andro, indrindra tao anatin'izao krizy zao, maro ny zavatra mifamaofao, fa jereo ty ianao mbola miaigna tsara sala amin'olona rehetra noho ny herin'ny fahasoavana. Maro ny olona voalaza fa marary, ao ny sasany voahidy tagnalamalotra tagny, sasany tamin'ny CPJS, sasany tamin'ny Foyer Social Canada, fa anao navany tompo, tsy hoe akory anao farany nanakory, fa noho ny herin'ny fahasoavana. Amen na? Mila mino zany isika kristianina fa misy io fahasoavana io manaraka atsika. Amen. Ao amin'ny Romanina toko voalohany eo, ny 10:10, dia mampianatra ny teny soratra masina. Romanina toko voalohany, dia ny 10:10, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia mangataka fandao mba hisy ahafahako amin'izao ho tonga ny aminareo raha sitrapon'ny tompo. 10:11, fa magniry ahita anareo aho, hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo. Maninona ozy? Magniry ahita anareo aho izy hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo, mba ampaherezina ianareo. Tanao zany fa ao anatina ray aman-dreny ara-panahy, teto Paoly apôstôly no niresaka ho an'ny kristianina tao Roma. Ny ray aman-dreny ara-panahy dia ametrahan'Andriamanitra fahasoavany. Zay karan'io zany misy zavatra petrak'Andriamanitra agnatinay ato dia zaraina aminareo. Da sakofatsika miona ohatr'izao, misy zavatra voazara makany aminao any. Io tsy heninao, io tsy hitanao, fa anao mijery anahy izy fa mandray fahasoavana ianao io. Tahiny Jesosy eny ianao. Amen. Mba ampaherezina hozy izy ianareo. Amin'ny Baiboly teny anglisy hoe that you shall be established. Mba hatonga anao ho stable. Rehefa aminao zany ny fahasoavana dia lasa stable ianao. Tahiny Jesosy ianao. Amen na? Ary za mitsodrano tokantragno maro eto mba ho stable. Ho stable ara-bola, ho stable amin'ny fahendrena, ho stable amin'ny toeram-piasana, ho stable amin'ny aktivité rehetra zay ataonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Ny olona anankiray miona amin'ny olom-pahasoavana dia tsy maintsy misy fiovana ny fiainany. Za zany zao mino ary mahita sahady fa ho izy fiovana eo amin'ny fiainanao. Amen. Raha anao tegna niona amin'izany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra izany dia tadidio fa tsy maintsy misy fiovana ny fiainanao. Alléluia. Mino ny fiovana ve ianao? Tsofoko rano mba hiovany amin'ny tokantrano misy ianao any, hiovany amin'ny toeram-piasana, hiovany fidiram-bola, hiovatra amin'ny fanomponao an'Andriamanitra, hirehetra amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 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 Ozy izy Paoly apôstôly mba hanomezako ozy izy fahasoavam-panahy ho anareo. Zany hoe zay mpanompon'Andriamanitra ny afaka manome, ary androany ianao omeko amin'ny anaran'i Jesosy raiso zay rehetra ilainao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Rehefa hikarakara anao Andriamanitra, tsy voatery hoe efa hita ny tanteraka be anao. Zay zao ny antsony tompo anay taloha mbola zay mbola naimbotoaka. Mamo zany idirako eglizy zany voalohany, mamo dozy. Azonao ve zany dozy. Za am'dele mbola tiatia raha regny dia kilikilifako dolo olo jiaby tako. Dia za ty lasa za ndraiky zao no nitsangana amin'olo jiaby. Tamin'izany tena raha vao misy viavy tsaratsara ankilo dia mandeha ankiliny eo raha napavy eo za, raha napavy. Le tsy sérieux regny.
azonao ve zany fa igny zany le tsere igny mihitsy noho ny fidiny de gaga ro antegna iny tompo ianao ka tsy voatery hoe efa milamina be anao vo afaka mikarakaranao Andriamanitra fa rehefa te hiasa Andriamanitra tsy misy mahasakana. Andriamanitra niasa tamiko tsy voasakana labiera, tsy voasakana sigara tagnaty posy satria tadidiko tam'izany tsy alana sigara regny agnaty posiko. De nantsoiny le mpanompon'Andriamanitra za ozy hoe avao ozy raha agnaty posinao io misy sigarety ao ozy. Hawa karakory manao laolo a tsy anao mamavandy eo za no petra tsara anao ao misy sigarety ao ramose ozy tisa gaga ino za raha ataony raha de navoaka sigarety ta iny tompo ianao akory misy olo avoakako sigarety eto izy milefa eto marina mafy aloha tsy asianan'izay resaka zay mihitsy aloha amen ta iny tompo ane ianao de misy farany niany andiavako toeragny ty aha azy magnajaly ta iny Jesosy ianao ta iny Andriamanitra ianao ka tsy voasaka nininona zany Andriamanitra rehefa miasa reo olona tsy voasaka nininona vehivavy tratra ny olona an-tagnany jangajanga fa niasan'i Jesosy tsy nikiny Jesosy nivony azonao nefa ny olona rehetra efa vonona andeha hitorabato azy ary nisy lalagna nipetraka fa zay tratra magnano raha zany no nivalivalagna vato ho Jesosy non hiasa amin'ity vehivavy ity zany roany tsy ho faty izy fa ho velona tsy voasakany jiolahy nombona tao amin'ny hazo fijaliana zay tokony ho very tagny amin'ny afobe fa hozy Jesosy mantsy azy hoe anio ihany no ionako aminao ny paradis. Samy mamerina hoe raha Jehova no miasa tsy misy mahasakana. Halleluja. Avelao hitsaragna zay hitsaranao fa tsy afaka ny tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao izy. Maheno tsara fiainao hoe azon'olo atao miresabe mombanao io. Io viavaka ranjao, io lehilahy salamity fa rehefa Andriamanitra hiasa tsisy mahasakana. Teneno amin'ny akaikinao tsikiny ako ane tahiny tompo io hoe tsy de fananiko loatra hoe le izy fa fahasoavana. Amen. Misy moako magnontany raha karan'izany. Na pastera inona ny secret? Tsisy secret fa fahasoavana. Azonao ve zany fahasoavana. Zay mahafahasoavana ny fahasoavana. Tsy avy taminao, tsy avy tamin'ny zavatra nataonao, tsy avy tamin'ny fikofokofoanao, fa rehefa Andriamanitra te hiasa tsy misy mahasakana. Raha vao manomboka takatrao fiasan'ny fahasoavana, tsy te hiala amin'ny Jesosy ianao. Ta iny tompony ianao. Alleluja. Ta iny Jesosy ianao hoe amen. Jerevitsika le lehilahy nalemy tao Betesda. Fagnaratsiratsiagna olo moa zany nataony. Izy ty ane Jesosy rehefa etsehana ane ny rano e. Ty rano ty koa moa de mahery ny etsika salan'ny etsiketsehan-javatsy. Fa de ratsy fanany eny olo eto Betesda eto reo olona. Tena miaiky mihitsy aye ozinga. Tsisy olo tsy naratsiratsiny fa tsy nasakana ny Jesosy niasa taminazy. Azonao ve zany? Na zay mpagnaratsiratsy olo io zany rehefa Andriamanitra hiasa tsy misy mahasakana. Iny tompo ianao. Satria raha avy tamin'ireny mpagnaratsy reny tsisy olo tafidry tan-danitra. Izy raiky fô. Nangigny akao jery. Ozy Andriamanitra tsy maintsy ampidirigny ralabavy. Tsy maintsy ampidirigny ozy ralahy igny mba hamparesadresaka ny lanitra. Ta iny tompo ianao. Tenena akaikinao maresaka ny tanito hoe. Amen. Maheno venao hoe tsy maintsy maresaka ao an-danitra hoe. Satria tsy mety raha tsy agny ianao. Engane mba ho izany tokoa. Ta iny tompo manokana ianao. Alleluja. Amen. Niezaka ty lehilahy tao Betesda ty nanakina, nagnaratsy, nanometsy ny olona nefa Andriamanitra niasa taminy. Alleluja.
Jerevitsika tsara fa na i Jesosy zay zanany lahatokana aza nomeny noho ny fitiavana antsika. Dia nitohizany amin'izay ilay izy hoe motso omena antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa va ny zavatra rehetra. Amen. Mba imagineo hoe ny zanako ao zay tsy misy faharoa ny foinao anahy. Dia tsy foinao koa ve ny telefoninao. Ohatrohatr'izany zany le kisarisary. Jesosy zay tsy nisy afa-tsy izy tao an-danitra tao foino anao. Dia tsy foinanao koa ve le mariazy tadiavinao iny. Dia nahirana anazy ve agnomenao vazaha efa papipapi amin'le ilainao. Tahiny tompony anao e. Tia sasany anera. Tia vazaha mitsy zanako reto. Marina mafy. Tonga avy aminao arak'izay irinao e. Alléluia. Amen. Alléluia. Ka averiko eto indray mandeha fa fahasoavana no ilainao amin'ny zavatra rehetra. Raha andeha iseho anatrehan'ny tompo miaraka amin'ny fahatanterahana ianao tsy misy tanteraka zany. Raha iseho anatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny fahamasinana ianao mety misy masina no ianao quelque part. Ozy ianao hoe za marina mety misy marina no ianao agny fa tsy miteny. Donc tsy zany no ilainao fa fahasoavana. Azonao ve zany? Ka atsaharo ireo olona ny fitsaritsaragna olo. Mitadiava zavatra fa resahana fa za miresaka fiainan'olo. Ny ianao nge tsisy mahita dia mahay miresaka anao e. Fa raha ny ianao io na aseho vidéo eto sahala amin'ity alefa YouTube aty dia ozinao hoe ok. Atsaharo aza mandany lera mikritike fiainan'olona fa raha ikritika anao fiainanao kritikeo. Aza mandany lera tsony ianao resabe irane irakoto hoe irabe fa apetron question ny ianao manahoana. Ny fahafantaranao ny défaut-n'olona tsy ampandroso anao. Fa ny fahafantaranao ny défaut-nao ny mamadika ny tantaranao lasa olona goavana. Na ndendeha taoko hoe tapitra fantanao daholo eraran'olo jiaby ampiangona agnato. Tsisy ariary zato miditra am-posinao aby amin'izany. Vao notanina anao fantanao Brigitte, ya haiko loatra. Hainao Josiane, fantako loatra. Na dia fantanao aby olo jiaby ampiangona anato. Ererany. Meko 5 ianao koa mahazo 1000 francs amin'izany. Tsisy intérêt anao aby zany. Anao fo mangororoky. Anao fo mangitakitaka. Ka aza mandany lera amin'ny tsara olona. Aza mandany lera magnaratsiratsy olona. Fa mandehana amin'ny fitiavana. Raha tianao ikorina aminao ny fahasoavana. Satria na io rivotra fonao isan'andro io, rivotra iainantsika isan'andro io, tsisy volany pehintsika tamin'io ane. Ary tsy hoe marina be anao ka tsy mila oxygène. Misy olona amintsika miteny zao tsy maintsy asivana oxygène izy vao velona amintsika miteny zao. Tsy hoe anao masina noho ireny olona ireny fa noho ny fahasoavana dia izay no natoy izao anao. Alléluia. Indrilay fity natolotra hoahy nomenao lay osotra anafaka fanayo sarayana fayana pamindra fo fayana panumesu fayana pamindra fo fayana panumesu ampela tananao faniriako hatrizay leo akaikinao ny fahasoavanao natoizao azy matsara be fitianao mandrakiza ampela tananao faniriako hatrizay leo akaikinao fahasoavanao natozao azy matsara be fitianao mandrakiza ampela tananao.
Aleluia. Samy mamerina misaotra raha eo ny amin'ny fahasoavanao. Amen. Aleluia. Zay karazam-pahasoavana anananao no hita eo amin'ny fiainanao. Tadio zany. Misy olona zao manana fahasoavana amin'ny resaka raha-bola. Dia zay zavatra mahakasika vola karaha mety daholo aminazy. Misy olona manana fahasoavana anasitrana fotsiny. Ka ninina tonga eo tsy maintsy sitrana. Misy manana fahasoavana manangana olo maty. Isako tonga mamonjy faty izy dozy atsangako e. Avel. Tai Jesosy anao. Misy manana isan-karazany zany dia zay tena fahasoavana anananao zay no hita amin'ny fiainanao. Dia mba saintsainao amintsika miteny io inona zao mba karazam-pahasoavana anananao. Aza miteny aby fa atinao foana miteny inona dia ninazy zao fantako tsara. Inona le fahasoavana miasa ato anatiko. Mila mba hitanao zany e. Fa nantsika taferitreritra hoe ny fahaizanao matoy izao anao. Misy mahainao ianao agny. Dia nenao taferitreritra hoe zany olona salam zao na olona salamry. Fahasoavana natoy izao anao. Mahay mampianatra ianao satria manana fahasoavana mahay mampianatra. Mahay mikabary ianao satria manana fahasoavana mahay mikabary. Mahay mihira satria nomen'Andriamanitra fahasoavana mihira. Azonao tohizana lavabe. Alléluia. Ka ny solution amin'ny fiainana dia io fahasoavana. Na natonga anao vadinao io ary fahasoavana. Za sy rehefa mety misy lehilahy tia nino ianao tagny. Fa anao tsara sansy. Mba mizesta kely daholo indray vehivavy tsara sansy sa ny vadiko. Amen. Aya. Tainy Jesosy ianao. Zay manana an'izay agnarana zay moa dia oka fotsiny. Angatsiaka mihitsy izy maregana zany. Tsy fidinao azy io e. Fa fahasoavana. Amen. Alléluia. Za dia resy lahatra amin'ny fahasoavana atao anatiko. Amen. Ary hitanao tsy hoe ary hitanao zany e. Hatramin'ny aonatsika lasa karaha misy raha niova zany amin'ny fiainanao. Hatramin'ny fomba fijerinao satria zay le fahasoavana. Misy aminareo reo nge mety mbola tsara nametrahako tagnana aby. Fa niova ho azy ny fiainana. No inona no le fahasoavana. Ianao ve dia ilaza fa zany nanao an'izany? Non, fahasoavana. Amen. Mahatonga antsika eto ampiasain'Andriamanitra tsy noho i pastera fa noho ny fahasoavana. Samy tonga saina amin'izany zay manaraka n'ity lesona ity. Alléluia. Ary mba magnontany anao za, misy condition be ve anao vao manome zay ilainy zanakanao? Misy condition ve izy karany vao mahazo biscuit? Ary raha ndeha ataoko hoe misy kilalao ilainy, misy dola. Mba takiny. Misy condition be ve vao azony zany? Mety vao avy ny kaponao aby io tamin'ny maraina. Mety avy ny pipi tampandrina io. Mety tsy haiko avy nagnino io. Fa rehefa misy zavatra ilainy io, tsy maintsy azony noho ny fahasoavana. Satria hafa mihitsy zany le droit mahazanaka. Tadio zany. Tsy mitovy amin'olon-drehetra ny zanaka. Tainy tompo ianao. Na avy naditra bera ny zanakao, tsy kenao kapokapon'olo fahatany io. Ianao mihitsy ary avlainao, ataonao ino izy? Na dia avy naditra be. Marina sa tsy marina? Ohatrohatran'izany koa tsika io anatrehan'Andriamanitra. Sarotiny aminao Andriamanitra. Mba imagineo ngery lasenabavy fa namony tegna mihitsy Jesosy noho ny aminao e. Namony tegna. Jesosy nge tsy maty fa namony tegna. Tsisy olona afaka mamono an' Jesosy zany. Fa nanaiky ho faty izy noho ny aminao. Dia verinao ve fa avelany moramora zay tadikitika anao? Tainy Jesosy ianao. Ohatran'izay le izy. Raha mba misy zavatra tadiaviny zanakanao, tsy voatery hitako condition be aminy ianao.
tahiny tompo ianao. Halleluja. Afaka mahazo zay tadiaviny ny zanaka. Inona ny qualité-ny zavatra zany? Fahasoavana. Fahasoavana. Inary igny le zanako lahy faralahy igny, za misy fotoagna ameniko detety. De milefa eky izy maloha. Fa izy merigna avy akao mevo goûter zaho izy. Tsy afaka mihitsy anao ampatsiahy hoe de ahoana le coup detety. Fa de tsy maintsy melo izy. Tranzany ataony ngia. Izy karaha indray fa dendiagna izy hatramin'ny télécommande atsipony amin'ny tarenao io. Korkeo sady milefa ihany izy amin'io. Miverigna avy agny izy mangataka ho viva. Mevo rano zaho izy. Mevo rano ary to de mahasika raha tsy megna rano. Adignona anao ny valabalan'ny télécommande igny. Ohatran'izay le izy. Ka ny ahafahany mahazo zay tadiaviny tsy noho le zavatra nataony fa fahasoavana. Azonao am'izay ve le izy? Ohatran'izay zany le fiarahana amin'ny tompo. De zay zavatra zay mila mba mampisokatra ny masompananao. Matetika manakana anao tsy handroso amin'ny fanomponan'ny tompo. Adinonao fa misy ny antsoina hoe herin'ny fahasoavana. Mahatonga ny olona lasa miemotra satria mijery izy hoe inona daholo ny vitako. Mahatonga ny olona tsy te hiazakazaka amin'ny fanompoana satria mitaky critère izy hoe mila manao an'izao na mila manao an'ity. Manomboka androany ndana mitodika amin'ilay Andriamanitra tia anao, ilay Andriamanitra maty ho anao, ilay Andriamanitra mamindra fo aminao. Hitanao fa ho vitanao manompo ny tompo. Tahiny tompo anenao. Fa raha anao andeha hitanisa hoe za tamin'ny 26 nalany labera telo. Teza seky niny tsy gera hely lany kely antsasany tena velako. Ireny ve nandeha hotanisainao eo? Taraiky amin'izany ianao. Tahiny tompo anao, taraiky amin'izany ianao. Za tamin'igny nalany 750 mihitsy ny revy. Misy viavy zany zingeky. Ireny nandeha hotanisainao eo, tsy lasa e. Tsy tafa. Tahiny tompo anao. Tahin'Andriamanitra ianao. Raha andeha hitanisa hatramin'ny sambre nandehananary. Jegny hono, iry. Taraiky eo, fa ndana mitodika amin'ny fahasoavana. Tsy mitodika kagoly. Satria misy olo vao maregny fahasoavana dia fa ry fogna masony. Anao niany ao. Be dia anao niany. Fahasoavana moa ka agnarany ngia mitendry clavier le vakato. Ary zy fa misy tompony. Misy tompony. Amen. Fahasoavana. Tsara ny tompo. Alléluia. Ka ny fahasoavana, eno tsara, ny fahasoavana dia fanahin'Andriamanitra zay tsy hita maso miaraka aminao. Zay ny fahasoavana. Fanahin'Andriamanitra tsy hitany masonao, fa igny izy miaraka aminao. Ary rehefa miditra aminao io tsy mivoaka tsony. Maheno venao e? Tsy mivoaka tsony. Zany matetika mampahirezako an'iregny olona hoe avy nanan-karena be hono izy taloha. Fa zao hono izy resy. Za milaza aminao aza taitra. Amatonao nanan-karena be taloha, efa nisy fahasoavany fananan-karena aminao. Aza taitra fa tsy maintsy hiveriny. Satria ny fahasoavana dia fanahy tsy hita maso miaraka aminao. Ary rehefa miditra aminao io tsy mivoaka tsony. Tadidio tsara zany ary reketo tsara ao anatin'ny sainao. Alléluia. Amen. Ary mitsodrano androany ho tereny fahasoavana ianao ho ambin'Andriamanitra. Ho tereny fahasoavana ianao ahita fity. Ho tereny fahasoavana ianao hanan-karem-be. Ho tereny fahasoavana ianao ampiasain'Andriamanitra. Ho tereny fahasoavana ianao hanao fahagagana. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy zany. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dia rehefa tsara fa Andriamanitra ozy izy manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'izay rehetra manetry teny. Inona zany ny azahoana ny malaky? Fanetreny teny.
Manotra mpiavonavona izy. Ahoana moa ny lazagna fa mpiavonavona ny olona anankiray, mihevitra izy fa marina noho ny hafa. Mihevitra izy fa lehibe noho ny hafa. Mihevitra izy fa tsara noho ny hafa. Zay olo zay tompony atao hoe mpiavonavona. Fa ny mpaniry tena kosa dia mahita fa tsy tanteraka izy. Mahalala ny faiblesse izy. Mahalala izy fa za dia tsinitsinina. Dia ireny olo regny no men'Andriamanitra fahasoavana. Andriamanitra ozy izy manotra ny mpiavonavona fa manome fahasoavana ho an'izay rehetra manetry teny. Halleluja. Amen. Ohatrany ahoana moa le manetry tena koa raha diky. Ny atao hoe manetry tena dia ampifanarahanao ny fiainanao amin'izay nolazain'Andriamanitra. Zany tompoko ny atao hoe manetry tena. Mampifanaraka ny fiainany amin'izay rehetra nolazain'ny tompo. Ka raha ianao zao miteny hoe hotahina raha mivoaka manetry tena ianao zay. Ty zay voalaza ny tenin'ny soratra masina. Masinao ve zany? Ohatra ianao zao miteny hoe hitahina raha mivoaka, hotahina raha miditra, nanetry tena ianao tompoko. Halleluja. Ohatra ianao zao miteny hoe miaraka amiko Andriamanitra, nanetry tena ianao zay. Everin'ny sasany le manetry tena moko le tsy dia miteny tsoye. Tsy manitra ianao. Magnino moa reo viavy manetsy tena. Tsy zany ny atao hoe manetsy tena re olona. Fa ny atao hoe manetsy tena dia ampifanarahanao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amen. Aisa renao zany. Fa tsy le hoe eny ianao dia nitsonanao hoe tsy manitra ianao. Tsy zany ny atao hoe manetry tena. Halleluja. Fa manao zavatra ianao mifanaraka amin'ny soratra masina. Tsy mety mihitsy ianao hanao zavatra raha vao tsy mifanaraka amin'ny soratra masina. Zany ny atao hoe manetry tena. Tsy zay tianao zany ny atao fa zay tian'Andriamanitra atao. Halleluja. Zany hoe ndana zany mamantatra manomboka androany inona daholo no lazain'Andriamanitra. Izy zao no teny hoe olohany hono ianao fa tsy ho rambony. Amen. Manetry tena ianao zay. Tsy firariany zany. Halleluja. Ndana mba tonga vasaina. Ainy tompo isika rehetra. Baiboly koa zao milaza hoe zay kelikely roka ika hoe mahery aho. Amen. Zay ny lazain'ny Baiboly. Ao ambadiky ny fanaovanao an'izay le fahasoavana mampahery anao. Ohatr'izay ngely izy. Rehefa hikarakara ho Andriamanitra dia fahasoavana no omeny. Tadio zany. Rehefa hikarakara. Ka za eto isaky mahita anao tsy haiko mihitsy mampangina ny vavaka io fa te hizara fahasoavana ho anao foana za. Oka ho aminao aneny fahasoavana tsy hitrosa intsony. Ho aminao aneny fahasoavana andoavanao ny trosanao rehetra. Ho aminao aneny fahasoavana anangananao olo-baovao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. 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 Oka mba hiova amin'izay zany fijerinao ny atao hoe manetry tena. Oka mba hisy zavatra hiova amin'ny fiainanao manomboka androany. Halleluja. Ny tao anaty Baiboly tao zao nisy karazana vehivavy izay tegna feno trosa ny fiainany. Zany hoe hatramin'ny fahaveloman'ny vadiny no nitrosa zareo. Dia ny afara tamin'ny nakana ny zanany ankeriny hanao travaux forcés. Dia raha vakinao ny tantara, tsy nakany amin'ny CPM izy. Tsy nakany amin'ny microcredit izy. Fa lasa izy nitady olom-pahasoavana. Problemtsika moa koa, ataontsika efa dernière chance foana ny pasteur. Efa tsisy hevitra vao mitady pasteur. Ozy le fiten'ny tanora efa tsisy fika vao mandeha am-piangonana. Fa ndana manomboka izao mba hapetrao larana voalohany aminao ny fisian'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fa ireny mpanompon'Andriamanitra regny manana fahasoavana amin'ny zavatra rehetra. Za zao ry lasanabavy efa maro ny olona efa hoentina amponja. Fa rehefa nivavaka ho anazy na avoaka izy. Efa agnatin'ny tôbilin'jandaro. Sasany ary moa tsy nekingy nandeha posy, tsy nekingy nandeha taxi. Fa nasiagna rojo vy, nandeha tongotro mazo amin'ny lamery. Alohan'ny hiditra amin'ny vavady mena izy, nagnantso ana. Ina hono nataony tamin'ile olona nararanty. Ndaso izy fitio izy misy olona nagnakotrosa. Za hono nagnanitrosa.
Azonao? Satria izy nanangan'olo trosa izy. Dia vokatry le trosa tsy voalohany, dia nampidirin-jare tagny izy lazaina fa nikatramo. Ndraso izy satria le tombotrosa amin'iny nagnaraka hoe tafiditra koa sa tsy tafiditra. Dia rehefa hihiditra tao izy niteny izy tamin'le polisy le tombotrosa, ndraso izy fa teo izy misy olo anankiray farany izy soko izy fa teo izy tegna nanako farany vola be. Zahanao tsy zahana antsoviny. Dia mason'olo raiky izy miteny amina pastera, dernière chance koa ianao fa nagnino mo zanao ko? Manognona teny ray pastera aozy. Dia ho sitrany anankizy lahinao. Dia tsy hitako tsony moa zany rano volaniky, satria efa ndohalika ny ranombary. Io za manitsy anazy amin'ny anaran'i Jesosy oa. Tsy tafiditra amponja anao fa miaraka misakafo amin'ny zanaka anao antoany. Izay fotsiny tonga dia diandiagno ny tombotrosa. Anao fa mahaola ny fivavahana. Asavy mody izy. Izy le tombotrosa. Ary ny teny mihitsy le tombotrosa koa zafa donc tsy takitakitrosiko aminao eky. Mahay vignitry. Iny Jesosy ianao. Fivavahana tsy volako faigny fô. Ndao mody. Tenody. Anao ve dia ilaza zao fa fifanandrifin-javatra zany? Non, fahasoavana. Aza tsy nagnantso anahy te moa nahitany ananjy. Hitany tsara be pirizogno zany. Efa mbavady angizy. Mbavady ary misy chaîne ny tagnany. Tsy nikenjereny ndesigny tomobily. Nefa olo mba manana ny maizy anazy. Aleo izy le tombotrosa mba fa baraka ho hitan'olo jiaby. Asonao nasisy avy ta bazary kely zany. Ava amin'ny tribunal ery ndesigna bazary kely ndraiky malo. Enjigna zany na zara aby tsy ndesinjare tamin'ny skoro. Dia farany amizay izy efa tsy haiko raha nazo ananjy tao tonga saigna izy antsoviky pastera ozy. Vao nagnantso anahy izy, manona ozy teny ray. Dia ho sitrana ozy ny ankizy lahinao. Fa ahoana me ho zay, misy ino e? Aheo izy volagno foana fa za hitanao izy efa hiditra amponja. Io za manjena tsy tafiditra amponja anao amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka misakafo amin'ny vady aman-janaka anao no androny antoany. Ino any ela. Andrika izy io izy madame pastera ola tsovinao. Fivavahana tsy volako izy faigny. Ndao mody any. Tenody. Manonona koa za zay karazam-pahasoavana zay androany akasika ny fiainanao. Ho za hoe mahakasika ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nalainy zareo zanaky vehivavy ty tagnaty baiboly tato. Dia nandeha indesigna izy andeha hagnano travaux forcés. Jereo fa nankany amina mpaminany izy. Satria fantany fa misy fahasoavana le mpaminany. Dia ino nataon'ny Elisa? Ny rahan'ny Elisa naka vilagny izy sady nirindry tragno. Jereo fa nino ny tenin'le lelam-pahasoavana izy? Dia tsy maintsy nahita mirakla. Karaha mbola inonao foana ny zavatra teneniko anao eto, tsy maintsy ahita fagagana ianao. Ahita fagagana ianao ny amin'ny dossier karakarainao io. Ahita fagagana ianao ny amin'ny toeram-piasana. Ahita fagagana ianao amin'ny zavatra rehetra ataon'ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Tiako milaza aminao fa possible revagna ny fagagana amin'ny zavatra andrasanao io. Averiko indray mandeha, possible ny fagagana amin'ny zavatra andrasanao io. Alléluia. Amen. Amen. Mino fotsiny ianao dia fa ampy zay. Misafidiana androany ino ny teny pasoavana zay lazaiko anao. Ny teny lazaiko anao eto, teny pasoavana. Tsy avy amiko, fa avy amin'Andriamanitra. Ary afaka mamaha karazana fatorana maro. Afaka miteraka mirakla. Vao nomaly nisy mpitandro filaminana zay tonga tantramonay tary mba namangavangy sady nijoro vavolombelona. Tamin'izany nefa za mbola gogno hely. Nampivavaka anjareo za tamin'izay tagny tamin'ny toerana anankiray. Tadidiko izy pastera, tadidiko izy anao le taloha regny hoe avoa daholo pôketra nareo.
dia zaho ozy tamin'iziny saiky tsy nino fa zaho zay efa nakipiko ny masoko tsy manaiky androany raha tsy mahazo dia natsangana ohatr'izao ny poketrany fa vo nivoaka ny toerana ny vavahadtsika io za pastera izy dia tsy haiko izy fa lasa nisy olona ome vola be anahy ka zaho ozy mino fa aminao ozy izy zany fahasoavana zany amen ka za raha mba hiteny aminao androany mba inoy le teny-pahasoavana alleluia satria zao zavatra hitanao rehetrarehetra zao dia fahasoavan'Andriamanitra raha mba mahita ihany ianao zavatra tsara amin'ny fiainako noho ny fahasoavana tompoko tsisy avy amiko na raiky ary noho ny fahasoavana ka raha tonga eto amin'ny toerany ty ianao androany higokan'izany fahasoavana zany ianao ary tsy avelako raha tsy mandray fahasoavana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia ary tononoko manomboka androany ho isy fagagana goavana hitranga aminao ho isy fagagana goavana hitranga aminao amin'ny anaran'i Jesosy raha isy fotsiny zany teny-pahasoavana zany fa Andriamanitra natanteraka an'izany aminao Andriamanitra mikorina an'izany amin'ny fiainanao Andriamanitra alavorary an'izany rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen anome anao départ vaovao any Andriamanitra anome anao départ vaovao any Andriamanitra amatsy anao Andriamanitra avitanao manao départ vaovao départ vaovao départ vaovao départ vaovao raiso amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen io fahasoavana io relasina bavy tsy inona io fa fanahy izy io fanahy ny fahasoavana alleluia ary hery koa ny fahasoavana force ka na misy te hanohitra na misy te hamalivaly misy tsy te hanome zavatra anao tsy manana force anoherana izy ohatrany te hanome anao zany te hampahita fitianao zany tsy maintsy ataony signature io zavatra ndrasanao io noho ny fahasoavana zay ny raisinao androany tsy maheno amenina tsara avy any aminao alleluia ka raha tonga eto anoloanao misy zavatra hoetiko eto misy fanatrehan'Andriamanitra hoetiko eto misy fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy hoetiko eto alleluia tsy mirehareha za raha miteny an'izany aminao fa maniry teny satria milaza ny fahamarinana amen alleluia amen ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny fahenina misy révélation tiako mba hatoro anao Jaona 1:6 inona ny zavatra nitranga teto Jaona toko voalohany andiny fahenina ozy hoe nisy lehilahy ozy izy nirahan'Andriamanitra Jaona no anarany nefa i Jaona io manoratra io tenao ve miteny fa mirehareha Jaona io manoratra Jaona nanoratra ny filazantsarany Jaona fa izy miteny hoe nisy lehilahy hony nirahan'Andriamanitra izy ihany no miteny ohatrany hoe milaza ny tegnany izy tain'i Jesosy ianao tsy nirehareha izy teto fa naniry tena azonao ve le tiako ambara amen amin'ity herinandro ity amin'io herinandro vaovao io dia isy karazana famafana trosa amin'ny fomba tsy takatra ny saina hitranga amin'ny fiainanao minoa ianao zany teny-pahasoavana zany amin'io herinandro io andre vaovao tsara io sofinao io amin'io herinandro vaovao io na dia eo arany krizy maro samihafa ho isy tagnan'Andriamanitra hanosika anao hiakatra trano Andriamanitra ne hamatsy anao Andriamanitra ne hanokatra lalana amin'io herinandro io isy olona alefan'Andriamanitra ho fitahina ho anao amin'ny toeram-piasana ho fitahina ho anao amin'ny dossier zay karakarainao io ho fitahina ho anao amin'ny trosa rehetra zay misy eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy zay mino an'izany teny-pahasoavana zany oka handray zavatra izy ho Yahweh oka handray zavatra izy oka hiveriny eto miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona ianao amen alleluia amen tsy mampahery anao za raha miteny an'izany fa manonona teny-pahasoavana alleluia aza dininao fa ao anatin'ny teny ny fanahy sy fiainana ao anatin'ireny teny lazaiko anao regny ny fanan'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra mino an'izany ve anao hitako sady fa misy zavatra miraradraraka ao amin'ny fiainanao mahita anjelin'Andriamanitra mampidina zavatra ao amin'ny fiainanao mamatsy anao fomba tsy takatry ny saina
Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Tsy haiko hoe inona ny zavatra andrasanao io za tsy mahafantatra. Tsy haiko inona ny andrasanao. Tsy haiko hoe inona ny ilainao. Fa tonga eto fotsiny aho hizara fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy. Mijoro eto amin'ny mahalelan'ny fahasoavana, oka hiatsara ny fiainanao, oka hiova ny zavatra rehetra, oka ianao androany andray fahasoavana ho amin'ny fanasitranana, fahasoavana ho amin'ny fanambinana arabola, fahasoavana ampilamina ny tokantrano, fahasoavana ireglen'Andriamanitra ny situationao, fahasoavana amerenana amin'ny laon'ny fiainanao. Alleluia. Alleluia. Amin'ny asa fivelomanao, ny amin'ny arabolanao, ny amin'ny tokantranonao, ny amin'ny vady aman-janakao. Alleluia. Ndany ianao misafidy zao zavatra anankiray ihany. Amin'izao tsika miteny zao, samy mba manakipy kely ny masony dia aza atao lavitra anao loatra ny poketranao na izany ary. Akipio ny masonao amin'izao fotoana izao dia mamengavy ianao za mba handinika zavatra anankiray. Madiny hoe inona ny zavatra anankiray misafidiana mihitsy. Alleluia. Tsy ny fiainanao ray manontolo fa anankiray. Alleluia. Aza mangataka ianao fa saintsainy fotsiny le zavatra anankiray. Fa hitsodranao anao ao anatin'ny 12 ora, 12 andro, 12 minitra, 12 segondra, ivazany aroa tonga aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Oka isy lalana isokatra, oka ho tanteraka ny fanirianao, oka matsy ianao Andriamanitra, oka hita fahagagana ianao, oka hita fahagagana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ahita zavatra goava anao amin'ny fiainanao amin'izay anao manomboka androany. Faniriko atrizay ny eo akaikinao, ny fahasoavanao natozo azy matsara, mandraky izay ampela tananao. Faniriko atrizay ny eo akaikinao, fahasoavanao natozo azy matsara, impelatianao mandraky izay ampela tananao. Manomboa ianao mba misaotra ny tompony amin'ny fahasoavana zay nyraisinao teto androany. Misaora azy ianao fa feno ianao io feno ianao. Ho iaho hoe feno ianao, feno ianao. Makasitraka to deranao zay, makasitraka anao zay. Indrelay fity natolotra hoay, nomenao lay uso manafaka farayo. Tsara piangi ulti tsara fanay, zimba manari napaluta fanayo. Tsara yana fayanao pamijafu, fayanao panumesu, fayanao pamijafu, fayanao panumesu. Faniriko atrizay eo akaikinao, fahasoavanao natozo azy matsara, impelatianao mandraky izay
Alleluia. Noi tia tanana mafan'ny tompo zasy anao. Amen. Manaraka anao aneny fahasoavana. Alleluia. Zay no azontsika natao tao anaty zao 3e culte izao no anatanteraka fanatitra atsika ho an'ny tompo. Raiso ihany koa raha misy resy lahatra mba hanoana amin'ny fanamboarantsika ny trano-piangonatsika dia ataonao amin'ny anankiray ampovoany io le izy. Zay hanoana amin'ny fanamboaram-piangonana dia atao amin'ny ampovoany. Zay anao fanatitra kosa dia atao amin'reto amin'ny sisiny reto vavakantsika. Ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy atolotreo anao ny fanomezana. Mamafy zay ao amin'ny fanjakanao tompo aoka ho tahina manokana regny tanana amin'ny sandratra ireny. Aoka koa ianao tompo Andriamanitra natanteraka n'ilay fanekem-pahasoavana amin'ny fiainany, ny amin'ny fanohanany, amin'ny fanamboarana ny tranonao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ilazana ihany koa ny mpikambanao amin'ny vondrona sosial fandeha mangy marary anio ariva. Ny rendez-vous zany dia misampana ny relax ankiriry amin'ny roso sasany samy tonga daholy. Tsangana arintsika avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra.
Entiky fitaya, Entiky fitaya, entiky fitaya, Entiky fitaya, kipon faumbiasanye, Kipun faumbiasanye, kipon faumbiasanye, Kipun faumbiasanye, Entiky fitaya, Entiky fitaya, Entiky fitaya ngano, Entiky fitaya, Kipun faumbiasanye, Kipun faumbiasanye, Kipun faumbiasanye, Eno mangam falimba vake mangarane, Ilubanga falimba vake mangarane Katuyengam faumbiasanye mangarane, Katuyengam faumbiasanye mangarane fitayanga, ten faumbiasanga, fu ni faumbiasanye, marone. Sentiments improve, sentiments maluse. Amen. Alléluia. Asa tingwa ni maray mbavotsika rapitso amin'ny dimy ora sasany. Samy mba tonga daholo mba mandray fahasoavana. Vavaka aritsika marina fotoana. Mankasitraka anao zay tompo ny amin'ny fitiavanao anay. Ny mbola nitahinao anay indray tonga teto tamin'ity maraina ity. Misaotra Jesosy ny amin'ny fizaranao fahasoavanao sy ny fahatsaranao rehetra. Averinao anao tompon'ny voninahitra ary mino sady zay fefanandray. Sika rehetra ara-manao hoe amen. Teneno ny olona akaikinao a manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Dia samy ho tahiny tompo daholo a mahomby aza mandrakizay. Izy io no firaisiny Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.